raha niteraka resabe voatselakory zay ny olana teo amin'ny mpiasa eo anivon'ny JIRAMA sy ny fahefana mpanatanteraka eto Madagasikara zany makasika indrindra ilay olana tamin'ny fisina court-circuit ao amin'ny tranon'ny filoham-pirenena era-John Ramampianina dia fantatra fa tsy hisy intsony ny fiantsonan'ny mpiasa atao fanadihadiana eny anivon'ny mpitandro ny filaminana ary afaka anatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy zany ireto mpiasa ireto. Tapaka fahatsahatra ny fanadihadiana eny amin'ny brigady gendarmerie-pirenena eny Fiadanana ary tsisy intsony ny fiantsoana, tsisy ny fitohizan'ny raharaha court-circuit tao amin'ny tranon'ny fifonenan'Andriamatoa Ra-John Ramampianina Hery, filohan'ny Repoblika. Tsy misy intsony ny fampiakarana amin'ny fitsarana ary afaka mamitaka lalàna sy ampitoniana ny asan'ireo mpiasan'ny JIRAMA voaroiroy tamin'ity raharaha ity. Io ny fanambarana nataon'ny fanimon-tsendikalin'ny JIRAMA voarainay. Vokatry ny fampidiniana teo amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy ny fifandresen-dahatra zany araka ny tatitra nataon'ny fanimon-tsendikalin'ny JIRAMA hatrany. Na dia naharitra aza ny fampidiniana ho famahana ny olana dia fantatra izao araka ny tatitry ny komity mpanao fanadihadiana ny arahan'ny ministera sy ny solotenan'ny sendika fa vokatry ny olana ara-teknika iny tranga iny fa tsy misy idiran'ny mpiasan'ny JIRAMA araka ny nambarany solotenan'ny sendika hatrany. Ny fanadihadiana natao tokoa dia tsy nahafahana namaritra fa nisy finiavana anao sain-dratsy ka nahato ny famotorana. Tapaka nandritra ny fampidiniana teo amin'ny solotenam-panjakana dia ny ministeran'ny angovo sy ny farimbo sendikaly hatrany fa dia niravina ny raharaha.